Matompoko, tonga sao eto amin'ny Père Makasika. Androany tsika hijery mahakasika ny fampanarahana bitro izay fanontaniana mipetraka miverimberina ao anatin'ny pejinay ao. Hojerevantsika voalohany ny fampanarahana ireto bitro maintimainty ireto ary hojerevantsika amin'izany hoe ohatrany ahoana ny fampanarahana rehefa mety dia ohatrany ahoana rehefa tsy mety. Ity voalohany ity zao izy tsy mety. Ohatran'izay zao izy hitantsika tsara fa tsy mety ilay izy, tsy tafantatra tsara teo ambony. Famerenana fanandramana faharoa dia raha antsika mahita zao fa tonga dia mipetraka ny bitro vavy dia manolotra n'iny derrière n'iny izy dia manao ny asany bitro lahy. Isika rehefa ny bitro lahy dia ny zavatra tsara jerevantsika ny tanjany ny vigueurany ary ny fahazotony manao an'izany asa izany. Raha antsika mahita amin'izao fa ny bitro lahy atao amin'ny Père Makasika tsy mipetraka fotsiny na manorokoroka fa tonga dia manao izay asa tokony atao. Izay no ahafantarana sy antsoina hoe efa miasa tsara ny bitro lahy. Antsika izay mbola mikasa hividy na atao aminay na any an-tsafa dia ohatran'izao tompoko ilay izy rehefa mety. Fomba ny bitro lahy rehefa avy miasa ohatran'iny dia mikapokapoka ohatran'ny karazana cri de guerre kely izy iny arak'izao hitantsika izao. Eo amin'ny 2-3 minitra izy mikapokapoka ohatran'io foana. Izay indrindra no ampirisihana antsika hoe tsy dia tsara loatra raha ohatra ka ilay grillage mandratra tongotra ireny mampiasaintsika ho an'ilay bitro surtout hoe bitro miasa ohatran'ity bitro lahy ity. Ity manaraka ity indray zao dia fauve de Bourgogne no ampanarahantsika. Dia hitantsika amin'izao amin'ity exemple anankiray ity ohatran'izao ny bitro vavy rehefa tsy mety manaraka. Ny fombany dia mihodinkodina maneranankazo eo izy dia misy fotoana amin'izay izy mipetraka na mitsoaka tanteraka ny lehilahy mihitsy ohatran'izao ataon'izao zao dia tsy mety na koa hoe tsy taitra ny filazana azy moa izany, tsy taitra ilay bitro vavy. Afaka velantsika ao izy na androany tontolo na rahampitso tontolo na mandritra ny herinandro ary fa tsy dia tena tsara loatra satria manjary mifanimba ilay biby satria mety misy fotoana agresifa tampoka ilay bitro vavy dia manimba an'ilay bitro lahy, manaikitra, mandrangotra ary miady mihitsy ary amin'ny farany. Fa ny tsara dia jerevana ihany izy ary arahana maso ihany mijery ny zava-bitany eo isika amin'izay koa fantatritsika tsara hoe manaraka ve ilay biby sa tsy manaraka. Fomba fanaonay ohatran'io mahandramana iray andro 5-10 minutes dia averina ny ampitsony iny. Ao anatin'ny famerenana anazy iny nefa misy ny zavatra izay teknika maromaro eny antsefatsefany eny entina hanaitra an'ilay bitro vavy. Izany teknika izany dia hitantsika ao anatin'ny vidéo manaraka fa mitondra mitoraka ity aloha izany dia fampisehoana fotsiny hoe ohatran'izao ny fampanarahana mety dia ohatran'izao ny fampanarahana tsy mety. Raha antsika mahita zao fa rehefa tsy mety ilay bitro vavy dia izay ilay bitro lahy vao manorokoroka sy mifofopofona hoe inona ary ny zavatra tsy mety amin'ilay izy na koa hoe miezaka mandresy lahatra ny bitro vavy. Fa rehefa mipetraka ohatran'izao ny bitro vavy dia mazana tsy mety intsony mihitsy izy dia aleo alàna. No ataonay amin'ity zao ho alànay izy rehefa avy eo dia ho averinay rahampitso dia raha antsika mahita eo fa tonga dia mipetraka io bitro vavy eo dia manaiky arahana. Natao mihitsy moa izany ity vidéo ity mba ahitantsika ilay karazan'ilay izy hoe ohatran'izao ilay mampanaraka bitro fa tsy voatery anaiky foana ilay bitro vavy. Reto raha hitantsika reto zao dia fauve de Bourgogne dia hitantsika teo fa samihafa mihitsy ny lohany, ny sofiny sy ny masony. Ity ny fanandramana fanindroany izay efa nasiana traitement ilay bitro vavy tsy fanafody fa teknika entina manaitaitra fotsiny amin'ny alalan'ilay bitro lahy ilay bitro vavy. Dia hitanareo eo fa tonga dia mipetraka io bitro vavy io dia manaiky arahan'ilay bitro lahy. Ohatran'iny izy rehefa atao hoe mipetraka tonga dia mitondrotra moa izany filazana azy dia tonga dia manaiky arahan'ilay bitro lahy. Iny izao izy mety. Ohatran'iny natao hoe mety ny fampanarahana. Ity izao samihafa be tamin'ilay bitro maintimaintinay teo tsy dia mikapokapoka be izy fa somary anazy somary mihodinkodina dia mikapokapoka kely. Indroa intelo eo fotsiny izy manao an'iny kapokapoka iny dia mijanona. Tsara ihany tsika manao recherche araka ny teneniko tery amboloha mahakasika ny rasy rehetrarehetra satria misy olona ao anaty Tambazotra serasera ao izay mivarotra bitro lazainy fa rasy nefa tsy tena rasy akory ilay izy rehefa tena ompianao ao an-trano ao.
Ireto bitro reto dia hanaovantsika video manaraka fa ho ampanarahana izy reto ity ilay chinchilla be anay ato dia manaraka an'ilay albinos. Izy reto bitro reto moa izany dia fampisehoana kely fotsiny ataontsika androany fa ny tena marina mbola tsy taitra ilay bitro vavina io dia mbola tsy tratra video ilay izy. Ka misaotra antsika rehetra ary nanaraka, ialana tsiny ho an'ireo izay efa nikomandy bitro kely fa somary sahirana kely izay tamin'ny voalohany ity taona ity fa ho avy manaraka eo foana ny anjaranareo. Saotra tompoko.